Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amin'izao alakamisy maraina mahafinaritra be izao. Rapsodian'ny fahamarinana an'io alakamisy dia mitondra lohahevitra hoe ampiaro ny teny ary apetrao amin'ny tokony ho izy ny toe-javatra. Ten'Andriamanitra fanikafana dia ao amin'ny Jakoba 1:2-2. Fa aoko mpakatony teny ianareo fa aza-piainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Fantatrao ve fa ankehitriny ao amin'ny testamenta vaovao dia tsy misy resaka intsony hoe inona no azon'Andriamanitra atao fa inona no azonao atao. Mitondra fiovana izy tao amin'ny Kristy ka nanome antsika amin'ny fanapahana sy ny fahefana ary nery hanovana ny zavatra rehetra. Noho izany anjaranao ankehitriny manao fiainanao isy voninahitra arak'izay herinao. Amen. Ny fanalahidy dia mihetseraka ny teny, ny fampiarana ny tenin'Andriamanitra. Amen. Maro no nijanona tao anaty fahoriana satria miandry an'Andriamanitra hiditra hatrehatra amin'ilay toe-javatra ka hanova ny zavatra iainany. Na dia mikika sy mira manomboka amin'ny fipisahan'ny masoandro mandra-piletiny azy ianao ka hanao lalana amin'izay tsy misy lalан'Andriamanitra dia tsy hanova ny toe-javatra iainanao izany satria efa nanao lalana izy. Tokony ho 2 taona lasa izay ary nanao anao lalana rehefa nateraka indray ianao. Amen. Ianao ilay voavonjy mila mahita ny tena sary marina ianao. Isika ilay nantsoina hoe mpamonjy ao amin'ny Obadia 1:2-2 izany. Namonjy anao izy ary nanao anao mpamonjy. Maro amin'ireo zanak'Andriamanitra no mila mahafantatra bebe koa any fahamarinana io. Faly sy mentanentana izy ireo mahafantatra izay azon'Andriamanitra atao azy ireo. Kanefa mila mahafantatra izy ireo ny zavatra afaka vitany arak'izay lazain'Andriamanitra fa vitany. Eo ampelantananao ny baolina, ianao irery ihany no manao ny tokony atao amin'ny toe-javatra misy anao io. Amin'ny fomba ahoana? Amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra sy ny fampiarana izany amin'ny toe-javatra hatrehanao. Rehefa mandalina ny fiainam-pampianatra ianao na ny teniny na fiainam-bavakany ary ny toromarika nomeny dia tsy nanoro-hevitra mihitsy izy na dia indray mandeha monja aza hoe tokony taraina sy talon na hitomany amin'Andriamanitra na amin'inona isika. Napetrany eo ampelantanantsika kosa ny fanalahidy, nilaza tamintsika izy hiresaka amin'ny tendrombohitra isika. Amin'ny teny hafa dia hoe mitondra vahaolana, ampiasao ny vavanao, mitenena teny feno finoana. Ao Marka 2:2-7 dia mivaky toy izao. Lazaiko aminareo marina tokoa, nazovy no ilaza amin'ity tendrombohitra ity hoe mifindra ka mianjera any an-dranomasina ka tsy hananao ampony fa iny fa ho tonga ny zavatra lazainy dia ho azony izany. Amen. Amin'izao fotoan'izao dia hivavaka isika. Tiako ianao hifantoka tanteraka ao anatin'izao vavaka fohy izao ary hamerina azy amin'ny fandresен-dahatra. Ray malalo, misaotra anao aho noho ny fahefana sy ny hery nomenao ahy. Anivako ny toe-javatra rehetra amin'ny alalan'ny teninao. Mpakatony teninao aho ary miaraka amin'ny teniko feno finoana dia manova ny toe-javatra aho ary mampifanaraka amin'ny fiainako amin'ny sitraponao tonga lafatra. Ampiariko ny teninao mba hisy fiantraikany amin'ny toe-javatra rehetra ary mandeha amin'ny fandresena mandrakariva aho amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Favaka ho anao aho na inona tafio-drivotra mitranga eo amin'ny fiainanao dia ambarako fa anao dia hiakatra hatrany, androso ary andresy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.